Ny azo ambara aloha dia tsara ny misy famelabelarana nataon'ny Andriamatoa Praiminisitra androany iny, fa ny tsapanay dia ny hoe azo atao hoe grande valeur angambany, grand principe ny tena nazavaina taminay androany, fa ny politique générale de l'État tsy mbola niditra tany amin'ny pitsopitsony rehetra izay tokony hitantanana ny firenena. Misy zavatra azo atao ihany koa hoe mahafapo dia ny fanekeny ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy, fa isy ny fitondrandrom-pirenena, isy ny fifampiresahana ny dikan'izay, satria izahay aty amin'ny fanoherana dia resy lahatra fa tsy hisy fanovana, tsy hisy ataoko hoe fizoratsikana amin'ny élection madio sy mangarara, ozy ny vazaha moa hoe claire, libre et transparente, raha tsy misy an'io fitondrandrom-pirenena io ahafahan'ny hery-velona rehetra, indrindrandrindra ny tanora mandray anjara amin'ny izay dialogue national izay, ka izay io dia efa zava-dehibe izay. Misy daty rehetra moa any voafetra fa iny moa ny fitondram-panjakana no nametraka an'izay, fa ny anay zany zao dia ny andasanay dia tsotra. Ny politika akaben'ny fanjakana zany raha raisina hoe atetrony dia ohatrany hoe vinavina programmation arozon'ny sasany, ka zany vinavina zany dia andrasana hoe ho tanterahina, ka ny fanatanterahana zay no zava-dehibe indrindra, satria misy teboka maromaro tao izay ataoko hoe tokony hitondratsika amin'ny fanavaozana araky ny tenin'ny Andriamatoa Praiminisitra, fa ny anay moa dia tokony hitondratsika any amin'ny fiverenana any amin'ny ordre constitutionnel, ny zava-dehibe indrindra ny fiverenana any amin'ny fifidianana fotoana mampetry an'izany sy amin'ny fotoana izay fa napetraka hoe anaovana izay fifidianana izay, fa ny fitondrandrom-pirenena zao ny zava-dehibe indrindra aloha no anay, ary ny fandraisan'ny rehetra anjara tsisy akanavaka, izay no tena zava-dehibe indrindra angambany raisina tamin'iny politika akaben'ny fanjakana iny. Fa io moa ny programan'ny fitondram-panjakana nge tsy ataoko hoe mitovy tanteraka, fa mitovitovy ihany, ary rehefa miroso amin'izany tsika dia aleo ny vokany résultat no andrasana sy hojerentsika ny fanatanterahany ny fitondram-panjakana an'izay, fa dia zay angamba ny azo ambara alohany amin'ny akabeny amin'ny politique générale de l'État zay natolotry ny Andriamatoa Praiminisitra androany iny. Ny tiako ambara angambany dia ny fitantanana tetezamita dia natao ikarakara ny fifidianana manaraka maneran-tany zany. Zany principe maneran-tany zany, tsy azo edikevitra. Ny fitantanana gouvernemanta tetezamita tsy atao hoe izy no amany olana rehetra. Nefa kosa moa ity gouvernemanta ty dia hita tamin'ireny PG reny fa vonona ary mametraka teboka maromaro amin'ny hoe ahoana ny atongavana amin'izay fampandrosoana zay, dia minitsy matoky izay fa mety manana misy atony izy matoa efa iroso amin'izay, fa ny tena andrasanay amin'ny fitondram-panjakana aloha zao dia nikando dialogue national dia ahoana ny karakarana ny fifidianana. I fifidianana io ve zany dia fa io gouvernemanta io zany natateraka ny fifidianana, mbola betsaka zany ny fanontaniana azo apetraka angambany mikasika an'izay, fa ataoko hoe mbola misy fotoana hafa angamba ahafahantsika manao ny analyse mikasika ny raharam-pirenena azahoana vahateny mikasika an'izay. Président groupe ny fontona Irmara zay dia zahay ato ny fanoherana mahita fa nametraka tsara ny calendrier irosona amin'ny fitaonan-doham-pirenena sy ny irosona amin'ny fifidianana zay ambarany ao na ny fitsapan-kevi-bahoaka zany na ny fifidianana filohan'ny republika. Heverinay aloha fa zay raha teo koa no namoahany ACC an'ireny décision navoakan'ireny dia ny rosoany zao fitondrana mijoro zao amin'ny fametrahana an'ilay fifidianana rehetra zay. Ny anome antoka sy toky dia tsy zay angamba nametraka an'ireny fa reo
dia ny anjaranay dia ny miandry ny fanatanterahany azy hanaja an'izay rehetra voalaza ny ve reo sa mbola isy ny zavatra hafa ankoatran'izay fa aleo aloha jerena ny fomba fanatanterahany azy fa ny zavatra hita dia milaza ankapobeny izy fa hiroso amin'ny fikaonandoham-pirenena, hiroso amin'ny fitsapahakevim-bahoaka ary afara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Zany angamba no lalana tsy maintsy izorana koa mba hiverenantsika ao anatin'ny ara-dalàna. Efa na izany na tsy izany dia zahay mametraka foana, mitaky foana fa tokony satria raha ny voalaza ny Prime Ministre teo dia isy ny fanatsarana ny lafiny fitsarana. Dia izany koa no andrasanay raha teo mba tena hoe fitsarana tsy mitanila tokoa no isy fa tsy araka an'izay fahitanay azy avy aty amin'ny fanoerana dia lazaina fa voizina fa ny zavatra atao ankehitriny dia famongorana ny tsy maty manota. Dia zahay anefa mahatsapa fa betsaka ny dossier izay misy hatramin'izay dia aoka angamba tsisy anavahana, tsisy anlihana, tsisy fizahana tavan'olona fa raha tena hamongotra tanteraka an'izany tsy maty manota zany dia ny dossier rehetra hatramin'izay ny foronany sy nampisian'ny paky tany amin'ny 2016 angamba raha tsy diso zaho dia tokony havoaka daholo dia miaraka tsaraina. Dia zay zahay matoky sy mino hoe tena fanavaozana tokoa no atao fa tsy fizahana tavan'olona, tsy hoe fanenjehana fotsiny taloha ekena fa mety misy tsy maty manota tamin'ny fitondrana teo aloha fa misy ihany koa ny talohan'izay tsy maty manota zay fanoenjehiny. Dia aleo samby ampiarina ny lalàna raha ohatra ka hatao zay. Fa ho anay dia mametraka foana fa ao anatin'ny fitoniana tanteraka no ahafahana miroso amin'ny fitsapahakevim-bahoaka sy ny fifidianana ho avy ary ny politika sy ny antoko politika rehetra zay misy na ny société civile sy ny rehetra no tokony handray anjara amin'ny fanomanana an'izany fa tsy hoe gouvernement mandeha ila no entina manatanteraka andreo rehetra ireo raha ohatra ka tena hiditra amin'ny fanavaozana sy ny fifidianana madio sy mangarahara zay ekeny rehetra no apetraka eto amin'ny firenena. Dia famalina dia zavatra notakiny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Dia ity resaka kolokolo, ity resaka fanadiova izay zavatra izay anisan'ny mampandroso firenena ary entitra ny Prime Ministre ny tena miatsarana ny Madagasikara mba ho firenena tandalana ary zavatra azo tenena koa no tao anatin'ny firenena mazava tsara zany ny fepotona napetraka hoe hatramin'ny volana hatramin'izao roa taona zany le izy tsy maintsy vita daholo anatin'ny roa taona daholo ny zavatra soratana tao anatin'ny région ary ao anatin'izay roa taona zay dia efa nitsinjarana tsara amin'ny fotoana anatanterahana azy ka eo indrindra siko zao zay no ilaina ny solombavambahoaka, zay no ilaina ty antenera-pirenena ity voarainay le izy misodrano an'zareo zahay mipetraka le fotoana ka raha vo tsy tanteraka eo le izy tonga dia mampiantso le koa zahay mba hisy mangarahara transparence ampafantary vahoaka malagasy. Dia mazava ho azy fa araka ny teny lalàna dia raha misy sy fahombiazana azo tsapahitana azo Prime Ministre dia tsy maintsy miteraka fanalana Prime Ministre zany zavatra tsy maintsy miteraka fandravana gouvernement ka nomeny zareo mazava tsara hoe ao anatin'ity fepotron'ity zahay tsy maintsy mahavita n'ity, ao anatin'ny fepotona ity zay tsy maintsy mahavita ziska amin'ny fotoana farany mba ahafahany le filoham-pirenena vaovao hanao an'izay assasio zay. Dia zay ny zavatra lazaina ho antsika vahoaka masolo mba ho hoe inona ny andraikinay amin'ny firenena zay tompoko ny andraikinay.